Miara-mientana amin'ny vahoaka malagasy ary mitondra ny fanampiana ho an'ny governemanta ny Madagasikara amin'ny alalan'ny USAID ny governemanta Amerikanina. Hanamafisana ny fiatrehana ny valanaretana pesta eny fotony dia nampiasaina ny rafitra misy ireo mpanentana ara-pahasalamana avy amin'ny tetikasan'ny USAID tamin'ny faritra 2012 toy ny fanentanana ny fiarahamonina, ny fanatonana ireo marary ary ny fandraisana anjara amin'ireo fepetra fanadiovana sy fanaraha-maso. Ho fandraisana an-tanana ireo marary dia misy fiara miisa 10 natolotra hitaterana azy ireo ary misy ny magazay hitehirizana ireo fitaovam-pitsaboana samihafa. Misy fiara 4 hafa ankoatra izay ampiasaina amin'ny fanentanana eny fotony. Ankoatra ireo rehetra ireo dia nanolotra fitaovam-pitsaboana samihafa toy ny fonontanana miisa 2.3 hetsy sy tapimbava miisa 2.3 alina sy 1 hetsy ny masivo Amerikanina izay natolotra ny talata 10 oktobra lasa teo ny ampahany voalohany. Ny fitantanana ireo rehetra ireo dia iarahana amin'ny sampandrandrany firenena mikambana amin'ny sahana ny fahasalamana na ny OMS.